Eo amin'ny tontolon'ny fananantany, efa natomboka ny faran'ny herinandro teo ny fifampidinihana teo amin'ireo mpandova ny an-dRazafitsara sy ireo tale isan-tsokajy ny primatiora lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny vaomiera misahana ny fanajariana ny tany eo anivon'ny CST iravina tsy hoela araka izany ny disadisa mahakasika ity ady tany ity araka ny nambarany tompony andraikitra. Iravina tsy hoela ny disadisa makasika ny ady tany fanolana ny mpandova an-dRazafitsara sy ny orinasa mpifandraisana iray amin'ny tany 30 hektara etsy Antanandrano ilafy. Efa nisy ny fampidinihana nataon'izy ireo tamin'ireo tale isan-tsokajy misahana fanajariana ny tany sy ny vaomiera misahana fanajariana ny tany eo anivon'ny CST izay mbola hitora-pitsy moa izany. Ny fampidinihana zany tena nay moa nisy mpanelanelana ary mijery vahaolana koa mahafaly azy zany no milasy eto fa efa ivatsy ela io olana io satria rapitso atalata amin'ny 3 tolakanjo dia horaisin'ny vice préministre metidiny fanajariana ny tany sy fampandrosoana ireo mpandova ireo dia tsy izy zany fa vice préministre dia matoga épouse Julien satria efa vita teo moa ny famindram-pahefana. Ao anatin'ny tanjona famahana ny olona fananantany amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia nanapa-kevitra ny iona amin'ny voavolana fikambanana afary malagasy ity vaomiera ity raha ampitso. Manome toky zany vahoaka fa hovaovantsika tsy hoela io olana fananantany io. Sahanay no milaza amin'izany fa rehefa mihaino misy fiaraha-miasa eo amin'ny solombavambahoaka ny eo amin'ny fahefanam-panao lalàna tsy fahefanam-panantanteraka tsy misy olona an'izay tsy voava zany. Hojerena isaky ny trangy ireo antoto taratasy ny fananantany ary ampitaina eny anivon'ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany zany raha ny fanazavana.